Isan'ny mandray anjara ao anatin'ity hetsika Salon de l'auto ity moa ny Continental auto mandritra ny hetsika io ary dia hitondra ireo fiara ika farany ary raitra tokoa ny Continental auto toy ny fiara izay tsy mila mpamily intsony sy ny fiara raitra hafa maro ihany koa. Manazava ny mikasika an'izay indrindra ary moa i Hariliva Rasolomanana izay talen'ny varotra eo anivon'ny Continental auto. Nanomboka andrano tokoa fahatelo oktobra ny Salon de l'auto tao amin'ny CCI Vato ary farany zany amin'ny 6 oktobra zao. Mpandray anjara mavitrika amin'izany moa ny Continental auto izay membre tanteraky ny GECAM ka manana stand tsika 1500 mètres carrés atao amezana fahafaham-po anareo mpitsidika ka izany moa zany dia mizara mazava tsara izay stand 1500 mètres carrés zay raha vao miditra nareo dia manana an'le hoe stand zay ho an'ny olona pakafy na ataontsika hoe amateur na automobile en boîte automatique, zany hoe tsy mila embrayage zany dia tsy mila findrafindra le vitesse. Dia manana koa tsika ny stand ho an'ireo pakafy ny nouveauté dia mivoaka zany manana ny miavaka tsara ny stand ny Isuzu de Max le vao mivoaka farany daholo naseho atsika eo. Dia manana koa tsika standny camion sy ny utilitaire, dia manana tsika ny standna automobile kely zay fantatrareo ny BYD sy ny Chery. Ny Continental auto zany amin'ny pionnier azy amin'ny automobile sinoa vokatra avy any Chine zany io eto Madagasikara dia hitondra automobile avy any sinoa vaovao ho anareo zay mbola tsisy nahita teto Madagasikara raha tsy tamin'io Salon de l'auto io dia ilay automobile BYD F5 zay afaka hetsika tsy mila mpamily na embotra na androso na haka parking. Raha avy ny orana dia atsoina fotsiny ny automobile nantony am-baravaranao. Raha teritery ny toerana ilana tsy afaka mivoha varavarana dia miala aloha ianao dia ampidirinao amin'izany toerana zany ilay automobile. Zany hoe zany tena hoe teknôlôjia dia ataony bon entre guillemets bijou technologique tena farany misy ny zavatra rehetra ny BYD F5 ka tongava mijery mba na dia hoe ahita an'izany fotsiny. Ny fanentanana moa dia ohatran'ny mahazatra ihany. Ny Salon de l'auto dia tsy misy afa-tsy indroa isan-taona ka entanitsika ho avy tsy lavitra ny toerana, ny fidirana mirary ny toerana malalaka, ny karazana fiara ho hitanareo ao. Afaka hoentina ny vady aman-janaka, afaka hoentina ny mpiara-miasa, afaka hoentina ny lalahy rehetra, fa eo no fandraisana décision ahafahana mandray mividy fiara sana mifidy izay fiara mba tiana ka aza tiany mivily fa eo amin'ny Continental auto misy ny fiara rehetrarehetra. Raha tiana raha ho amafisina ny resaka dia hoe na Continental auto rery ary dia afaka mahavita Salon de l'auto anankiray raha ny hoe marika atolotrany sy ny karazana automobile atolotrany no jerena. Dia misaotra indrindra tompoko.